Isan'ny resantsika manokana tao anatin'ny fanadihadiana iny ny ekipan'ny Jetomata izay azo lazaina fa voasambany teo amin'ny fiatrehana izany fiadina tompon-takan'i Madagasikara izany kanefa dia azo lazaina fa nahavita dingana lehibe ary tsy nitsanga menatra nanoloana ireo ekipa sangany eto Madagasikara. Mitohy ny fambazana ho an'ity ekipa ity satria androany izy ireo dia niatrika ny fiadina ny tompony amboarina Madagasikara indray na ny Telma Coupe de Madagasikara izay nikatoka tamin'ny zareo ekipan'ny Bejofo Nambatondrazaka tany Miarinarivo nataony lalao itolakandro ary nandresy tamin'ny samazava 4-0 ny Jetomata izay hiatrika ny apa-enina ambin'ny folo ndalana eo amin'izay fiadina ny Telma Coupe de Madagasikara izay. Fa ho an'ny Titira Soanaivo sy Maître Ranaina kosa izay mpanazavitra ny Fosa Junior sy ny ekipan'ny FC Joel avy any Sava dia nanazava ihany koa izy ireo nandritra ny lalao tany Mahajanga iny fa tsy vita mora ny lalao ary tsy misy intsony ny ekipa kely sy lehibe eto Madagasikara fa saiky mitovitovy avokoa ny fahaiza-manao sy ny afo teknika raha eo amin'izay ekipa division voalohany izay. Maître vita ny dingana voalohany ny fiadina tompon-takan'i Madagasikara nanahoana aloha ilay fananana tamin'ny ankapobeny raha ho an'ny fanitsanana teto Mahajanga. Raha ny fanitsanana teto Mahajanga dia raha nahita fa niady dia niady ary tsisy ekipa nieritreretana ho kely sy lehibe teto fa nifampitady hatramin'ny farany la preuve aty amin'ny farany daholo vao fantatra hoe reto ny ekipa tafakatra. Manahoana izany no fiomanana amin'ny dingana manaraka ho an'ny Fosa Junior? Tsy maintsy miomana mafimafy kokoa izay raha ohatra ka te handrandra zany hoe poule des as zany satria ny raha nahita fa mbola misy lesoka tokony ho aririna. Tamin'ny ankapobeny le lalao an'ny Fosa somary taty amin'ny farany vao hita hoe tafapetraka, inona mety natonga an'izay? Raha malala fa nisy an'ilay coupe provinciale izay somary vizana dia misy taona nitombe tao anatin'ny havizanana izay. Ia, vita soamatsara tokoa ny fifanitsanana taty Majunga. Ny fanahitana azy aloha samy niomana daholo ny ekipa rehetrarehetra, samy tsaratsara fiomanana daholo ary nisy orana an'Andriamanitra lehibe dia hoe natavavoanay deuxième fa zava-dehibe zay ary mbola vonona izay hiatrika ny dingana manaraka amin'ny deuxième phase indray. Resy zay teo misy lesona be be azo tsoahana amin'ireny eo ihany koa moa faharerahana hita dia mbola manana fotoana hanamboarana azy satria inona ny tena eritreretin'ny Fosa ny FC Joel hoe ho apetraka amin'izay le dingana faharoa izay satria miova tanteraka indray ny fananana manomboka eo ny mpifanina. Ia, manomboka eo zany tena miova tanteraka tokoa satria tsisy ekipa tsy goavana eo fa samy goavana daholo ny ekipa eo ka tena tsy maintsy mametraka izay ny hoe ho tapavoaka amin'ny deux premier indray zay ny tena tanjonay zany. Tsy dia mitovy loatra amin'ity premier phase ity satria misy somary nalemilemy kely fa deuxième phase io samy efa enjana daholo mahatonga tafavoaka ka tsy maintsy vonona tsara ny amin'izay.